Dia faly miarahaba antsika rehetra indray ny tenako tonga amin'izao hariva izao, amin'izao zoma hariva izao, faran'ity herinandro ity ary ity ihany koa moa ny fampianarana farany izay ataontsika mikasika an'ireo tranga samihafa izay ny tranga tao aorianan'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ity moa zany ny fotoana farany amintsika efa tonga sady ny faran'ny herinandro ary tena misaotra ny tompo ahako ny amin'ny nahafahako niaraka nandinika ny ten'Andriamanitra taminareo sy tamin'izay lesona ara-panahy rehetra izay niraisintsika mandritra nyity herinandro ity. Ingany moa hazava indray ny fifandraisantsika ampeo sy ny sisa amin'ity andro androany ity ary tonga dia tompontsika angamba ny lesona satria misy zavatra maro no tiana hodinina androany ary zavatra manan-danja avokoa. Ny voalohany moa dia mamerina antsika indray ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo izany, fa indrindra moa ny andiny fahatelo no tiako hovakiana amin'izany. Asan'ny apôstôly toko voalohany manomboka eo amin'ny andiny voalohany ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidininy tamin'ny fanamasina ny apôstôly izay nofidiny sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aoriany ny jaliany fa velona izy ka niseho taminy efapolo andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zavatra anankitelo manan-danja tsy indrin'i Jesosy Kristy eto fa hoe ampianariny any mpianany dia ny zavatra asehony eto amin'ny andiny fahatelo azafady voalohany indrindra aloha dia niseho tamin'ny mpianany Jesosy Kristy ary ny antony izay nisehoan'i Jesosy Kristy dia mba manome antoka azy ireo fa tena velona tokoa izy, tena nitsangana tamin'ny maty tokoa izy ary tena nandresy ny fahafatesana tahaka ny efan'izay nolazainy tamin'ireo mpianany. Ny zavatra faharoa izay hitantsika eto ary manan-danja izay zavatra izay dia miteny izy eo amin'ny andiny fahatelo fa nandritry ny efapolo andro dia niseho taminy Jesosy Kristy. Dikan'izany hoe niseho taminy dia midika izany hoe tsy hoe nitoetra foana niaraka tamin'ny mpianany zany Jesosy Kristy fa indraindray izy hita, indraindray izy tsy hita. Ka zany zavatra izany dia manan-danja ho hitantsika eo rehefa avy eo fa tsy hoe zany izy nitoetra foana niaraka tamin'ny mpianany. Ny zavatra fahatelo izay hitantsika eto amin'ilay andiny fahatelo ity dia hoe mandritra n'izay efapolo andro izy rehefa niseho tamin'ny mpianany dia nilaza momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra. Manan-danja be izany teny izany satria ny anisan'ny tena faniriako aseho anareo androany dia ilay andalana soratra masina izay antsoina matetika hoe ny iraka lehibe izay na avy eo amin'ny Marka toko 4:12 fa indrindra avy eo amin'ny Matthieu toko 7:20 izay antsoina hoe ny iraka lehibe, ny tokony tena an'io andalana io dia hoe ny iraka nomeny mpanjaka ho an'ireo mponina ao anatin'ny fanjakana. Tsy fantatro fa lavalava ary tsy mahafinaritra ny fahenoany izany amin'ny sofina noho ny hoe le iraka lehibe fa misy antony ahako matoa manindry an'izay satria eto tsy indray ny ten'Andriamanitra fa ny tena votoaty ny zavatra nampianarin'i Jesosy ny mpianany alohan'ny niakarany tany an-danitra ary tamin'ny aonany tamin'ny mpianatra mandritra n'izay efapolo andro izay dia momba ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatritsika moa fa Jesosy efa naneho mazava raha miverina any amin'ny Matthieu isika zao ankehitriny, efa naneho mazava tamin'ny mpianany fa andeha hiaona miaraka azy ireo izy any Galili. Ao amin'ny Matthieu toko 4:20 eo amin'ny andiny 2:30 no niteny izy mazava tsara fa hoe rehefa hatsangana aho dia hialoha anareo ho any Galili. Ary zay zavatra zay no averin'ny anjely ao amin'ny Matthieu toko 7:20 dia ny andiny 7 dia miteny lay anjely hoe mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialoha anareo ho any Galili izy any no ahitanareo azy indro efa nilaza taminareo aho. Tsy indrin'ilay anjely zany fa hoe any Galili ny fotoana. Ary zao zany isika raha tonga ao amin'ny Matthieu toko 7:20 ihany dia ny andiny 4:40 dia ina ny vakiantsika eo ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nankany Galili.
ho any amin'ilay tendrombohitra nasainy Jesosy alehany. Misy tendrombohitra anankiray zany zay efa nanasany Jesosy Kristy ny mpianany mba andehanany ka nandeha tany izy ireo. Ka aoka ho hazava amintsika tsara fa matetika moa isika manana an'izay fijery zay hoe io tranga io amin'ny Matthieu 7:20 satria ireo ny teny farany ao amin'ny bokin'ny Matthieu dia mety mieritreritra isika fa hoe ireo ny teny farany izay nytenen'i Jesosy Kristy alohan'ny niakarany tany an-danitra. Io tranga io dia araka ny voatenenitsika teo dia tany Galilia no mitranga. Ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 10:12 dia maneho amintsika mazava fa tamin'ny Jesosy niakatra tany an-danitra dia avy teo tendrombohitra Oliva, avy teo akaikin'ny Jerosalema no niakarany tany an-danitra fa tsy tany Galilia. Ka noho izany ilay iraka lehibe tsy nomeny Jesosy Kristy talohany niakarany tany an-danitra, tena hoe amin'ilay fotoana farany alohan'ny niakarany tany an-danitra, fa nandritry n'ilay fotoana manokana izay efa nomeny, izay efa nitendreny ho an'ny mpianany tany amin'ilay tendrombohitra iray tany Galilea. Igny anie mazava amintsika zay. Eny ary ka andao vakiantsika amin'izay ary ny Matthieu 7:20 dia ny 9:20. Tsika tsara ireo andiny ireo fa vakiantsika ihany ary. Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Matetika isika dia mijery an'ireo andalana soratra masina ireo dia ny tena hifantohana dia ilay iraka lehibe, ary tsy miteny mihitsy ahako fa hoe tsy manan-danja ny iraka lehibe. Momba an'izay moa dia mandritry ny herinandro iray manontolo ity dia nisy fampianarana momba n'io iraka lehibe io zay afaka jerenareo milamina ao amin'ilay page anankiray ao atao amin'ny Facebook ihany dia le page hoe mitsangana mihazava. Misy fampianarana samihafa ireo ary ny tenako moa nitondra ray tamin'ireo fampianarana ireo momba n'ilay iraka lehibe avy ao amin'ny Lioka 4:20 momba ny afatry ny iraka lehibe. Ka tsy miteny mihitsy ny aho hoe tsy manan-danja ary tsy misy dika ny iraka lehibe, fa matetika dia adinitsika ireo fanambarana anankiroa izay ataon'i Jesosy Kristy ao aloha sy eo afara n'ilay iraka lehibe izay tena manan-danja, mitovy lanja ary mety hoe aza mbola vao mainka manan-danja kokoa aza noho ilay iraka lehibe, fa matetika izy ireo dia adinitsika. Ka andao ary fatohantsika voalohany indrindra ilay fanambarana voalohany izay ataon'i Jesosy Kristy eo amin'io 9:20 io. Io ny 9:20 zany no maneho ny fahefan'ny mpanjaka, ny fahefan'ny mpanjaka. Dia hitantsika zany eo amin'ny 9:20 ahoana hozy Jesosy Kristy, ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Eritreretiny fa nomeny n'Andriamanitra ny Jesosy Kristy ny toeram-boninahitra ambony indrindra, ary amin'ny Hebreo 1 dia miteny amintsika fa misy toerana ary misy anarana zay mbola ambony no anaran'ny anjely zay nomen'Andriamanitra ny Jesosy Kristy, ary zany ahafahany teny fa ny fahefana rehetra dia nomena azy na amin'ity tontolo hita maso ety an-tany na ny amin'ny tontolo tsy hita maso any. Ary an-danitra dia efa nomena azy ny fahefana rehetra, ary zany mahatonga ny Paoly ihany koa miteny an'izay zavatra teneniny ao amin'ny Filipianina 2 zay fantatritsika tsara. Ao amin'ny Filipianina 2 dia manomboka eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 9:11 dia ahoana ozy? Koa izany no nanandrata'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra ray. Jesosy Kristy no tompo, Jesosy Kristy no mpanjaka. Izy ilay nalefan'Andriamanitra avy amin'ny taranak'i Davida mba hanjaka mandrakizay. Izy ilay zanak'Andriamanitra, izy ilay zanak'olona araka ny fanantsoana azy ao amin'ny Daniela 7:7 izay hita midina avy amin'ny rahoan'ny lanitra. Izy no
ampandovantsika ny fanjakany lanitra. Izy no mpanelanelana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Izy no loharano ny poirany ny famonjena, ny loharano ny famondrapon'Andriamanitra, ny fahasoavany, ny fiainana, ny fiadanan'Andriamanitra dia avy aminy avokoa. Ary zany tokoa ilay fifaliana zay napetraka teo anoloana, zay nyresahany ao amin'ny Hébreux 12 natonga anazy niaritra ny hazo fijaliana, satria fatany fa rehefa vita izay dia iverina makany amin'ny rainy izy ary ankafy an'ilay voninahitra izay azy talohana no renan'izao tontolo izao aza, araka ny tenenin Jaona 7:14. Mila azontsika mafy io famarinana io, zay tena famarinana lalina, famarinana fototra, fa hoe i Kristy no manana ny fanalahidi ny fiainana sy ny fahafatesana. I Kristy no napetraka ho mpisorona be ary izy ihany no afaka manafaka ny mpanota avy amin'ny fahotany. Izy ihany no loharanonaina, ny ranonaina mandrakizay. Izy ihany no afaka nadio an'ireo izay mibebaka ny amin'ny fahotany sy manolotra ny fiainany azy. Ao aminy no misy fahafenon'Andriamanitra, araka ny teneniny ao amin'ny Kolosiana 2:2. Izy no lalana, izy no varavarana, izy no hazavana, izy no fiainana, izy no mpiandry tsara, izy no fiarovana ho antsika. Fiarovanao ve izy? Zany tokoa ve izy ho anao? Izy tokoa ve ny mpanjakanao? Ary hitantaratra amin'ny fomba iainanao ny fiainanao ve fa tena mpanjaka, tompom-pahefana eo amin'ny fiainanao tokoa ve izy? Izy tokoa ve no mibaiko an'izay zavatra ataonao sy tsy ataonao eo amin'ny fiainanao? Izy tokoa ve no tena hoe iantehera ny fiainanao ray manontolo? Izy tokoa ve no efa nametrahanao ny fiainanao taloha, ametrahanao ny fiainanao ankehitriny ary mbola ametrahanao ny fiainanao ho avy? Izy tokoa ve no mpanjaka ny fiainanao? Zava-dehibe loatra izany. Zava-dehibe loatra ny ametrahantsika an'izany alohan'ny hiresahantsika momba n'ilay iraka lehibe, dia ny toeran'i Jesosy Kristy amin'ny mampanjaka azy dia tena zava-dehibe tokoa. Ary zany no anisan'ny lesona goavana zay tiany nomena ny mpianany alohany ny akarany tany an-danitra nandritra n'izay 100 andro zay, ary zay nanirahany ny mpianany manokana tany amin'izany tendrombohitra izany tany Galilia, hanomezany an'izany lesona izany. Faharoa dia fantatritsika loatra ny eraka lehibe resantsika vetivetika, dia ny fomba afaka hitenenantsika azy dia ny iraka nomeny mpanjaka. Ny iraka nomeny mpanjaka. Raha efa hitantsika teo le fahefan'ny mpanjaka, dia zao indray isika dia mijery an'ilay iraka zay nomen'ilay mpanjaka, satria araka izay maizy azy an' Jesosy Kristy izay no tokony hanosika antsika andeha hanambara azy, andeha hiantso ny olona eraka izao tontolo izao, mba andeha hiditra ao anatin'izany fanjakana izany, mba eo ambany fahefanany zany mpanjaka amboninahitra izany dia Jesosy Kristy. Inona moa ny tena tanjony ilay iraka lehibe? Dia ny hanao mpianatra ny firenena rehetra, andeha hiantso ny olona avy amin'ny firenena rehetra mba hiditra ao anatin'izany fanjakana Jesosy Kristy izany. Ahoana ny fomba nanaovana an'izany? Ampandehanana, mandeha isika ka manambara an' Jesosy Kristy ary mitarika ny olona mba hibebaka ny amin'ny fahotana ary ino an' Jesosy Kristy ka aneo an'izany finoana izany amin'ny fanaovana batisa azy, ary ihany koa hampianatra azy hitandrina an'izay rehetra zay ampianarin'ny Baiboly mba hatonga an'izy ireo handahatra ny fiainany araka ny baiko ny mpanjaka ao anatin'ny Baiboly. Ny mpanjaka no maneraka antsika andeha. Ny mpanjaka no maneraka antsika mba handeha hiantso ny olona mba ho tonga ho piray lova ny fanjakan'Andriamanitra antsika, ho anisany zany fanjakan'Andriamanitra izany. Ka noho izany ny misiona, ny iraka zay ananantsika dia ny haneo ny mpanjaka, ny hanambara ny mpanjaka ary ny antso ny hafa mba hametraka ny fiainany eo ambany fahefan'izany mpanjaka izany. Ny zavatra marina aloha dia ny olona rehetra dia efa eo ambany ny fahefan'io mpanjaka io, fa zao fotsiny tsy mampitovy azy. No an'ny sasany eo anatrehan'izany mpanjaka izany dia miankohaka ny sasany, miankohaka isika izay mpanaradia azy noho ny fiankohofana, noho ny fanajana zay ananantsika ho azy. Fa ho an'ny sasany indray kosa dia iankohaka, iandohalika izy ireo eo anatrehany noho ny fahareseny any amin'ny andro farany eo anatrehan'ilay mpanjaka izay mpitsara azy ihany koa.
koa noho izany aokane isika atsiary tokoa fa le fanatanterahana n'ilay iraka lehibe dia fanatanterahana n'ilay iraka n'ilay mpanjaka. Ilay mpanjaka no maniraka antsika ary ny finiavantsika, ny finiavana anantsika mba ahitana n'ilay mpanjaka omem-boninahitra no tokony hanosika antsika anatanteraka n'ilay iraka izay nomena. Fa ny fahatelo zay tiako isintomana ny saintsika ihany koa dia ny tapany faharoa eo amin'ny andiny faharoapolo. Rehefa nahita isika ny fahefan'ny mpanjaka ary nahita ihany koa isika ny iraky ny mpanjaka dia eto isika dia hita ijery indray ny inona, ny teny fikasana na ny teny fanomezan-toky, ny teny fanomezan-toky zay nomen'ny mpanjaka. Inona ilay teny fanomezan-toky zay nomen'ny mpanjaka ho vakiantsika indray? Ahoana ozy? Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Tsy misy ry havana teny izay tokony ankahery antsika kokoa, izay tokony ampionina antsika kokoa, izay tokony hafaly antsika kokoa, izay tokony hitarika amintsika amin'ny fahamasinana kokoa noho ireo teny ireo. Ny fahafantarantsika fa momba antsika mandrakariva ny mpanjaka an'izao tontolo izao. Izy izay efa niteny tampianany tany amin'ny Jaona 4:12 fa izy dia andao izy ireo vetivetika fa izy kosa dia tsy andao azy irery fa hiaraka amin'izy ireo foana hatrany hatrany. Mba hahatonga antsika tena hatakatra ny akony zany zavatra tenenin' Jesosy Kristy izany dia mila miverina isika any amin'ny testamenta taloha. Ka raha mandeha any amin'ny testamenta taloha isika dia matsiaro ny niaonan'ny Mosesy tamin'ny Andriamanitra tao amin'ny Exodosy 7. Ary rehefa niaona tamin'ny Andriamanitra Mosesy dia nirahan'Andriamanitra izy andeha hitarika ny olona hivoaka avy ao Egipta dia niteny nanontany Mosesy, iza moa ny andeha ho teneniko hoe iza moa ianao izay maneraka? Dia hoy Andriamanitra, inona ny valin'Andriamanitra fantatritsika avy ao amin'ny Exodosy 7:14, izaho izay izy. Zay no tenenin'Andriamanitra hoe anarany, izaho izay izy. Io teny io raha adika amin'ny teny azafady mampiasa teny fototra kely fa ho azonareo le izy rehefa avy eo na ny antony mahatonga ana manao an'izany dia raha adika amin'ny teny grika zay nanoratana ny testamenta taloha, iny teny iny hoe izaho izay izy dia raha adika dia ilay teny hoe ego emi, ego emi. Zay no fandikana le hoe izaho no izay izy amin'ny teny grika izany. Ary ireo teny ireo dia manandanja tao amin'ny testamenta taloha satria ampiasain'i Jesosy ireo teny ireo mba hitenena ny maizy azy. Ohatra raha mandeha vetivetika isika ao amin'ny Jaona 4:9, Jaona 4:9 dia ny 5:20 le tenin' Jesosy zay nahatonga an'ireo fariseo te hitora-bato azy, te hamono azy ary niteny fa tena blasfema i Jesosy Kristy satria miteny mazava izany fa tena mampitovy ny tenany, miteny izy fa tena izy no Andriamanitra. Dia le teneniny ao amin'ny Jaona 4:9 dia hoe hoy Jesosy tamin'ny lazaiko aminareo marina tokoa, fonitsy mbola ary Abrahama dia ego emi, izy aho, izaho izay izy, ego emi no teny ampiasain'i Jesosy Kristy eto. Io teny io ihany no ampiasain'i Jesosy Kristy amin'ny Jaona 1:7, ego emi ny mofinaina, izaho no mofinaina. Io ihany teniny ampiasainy ao amin'ny Jaona 4:12, izaho no fanazavany zao tontolo zao, ego emi ny fanazavany zao tontolo zao. 10:7, izaho no varavarana. 10:1, izaho no mpiandry tsara. 11:5, izaho no fitsanganana amin'ny maty sy ny fiainana. 4:4, izaho no lalana sy ny famarinana ary ny fiainana. 5:1, izaho no tena voaloboka. Ego emi, ego emi, ego emi. Miteny hatrany Jesosy Kristy fa izy no Andriamanitra. Mampiasa ny anaran'Andriamanitra izy maneho ny maizy azy.
goavana tokoa izany. Ary hitantsika ny akony heriny zany anaran'Andriamanitra izany, ny fahefany zany anaran'Andriamanitra izany raha mandeha ao amin'ny jaona toko 7 isika ka jerentsika ny andininy 4 ka hatramin'ny 9 hitantsika eo fa andeha hisambotra azy ny miaramila zay nentin'ny Jodasy. Ary jerenareo ny andininy 5 ary nareo namaly azy hoe iza ozy ny tadiavinareo, iza moa ny tadiavinareo izy Jesosy Kristy amin'ny andininy 4 namaly izy ireo Jesosy avy any Nazareta. De inona ny tenen'i Jesosy? Ego eimi, izaho no izy. De inona ny zavatra nitranga eo amin'ny andininy 5 rehefa avy nilazan'izany izy de nianatra ireo ka lavo tamin'ny tany. Hitanareo ve fa tena eo amin'ny alohany zany anarany izany de andohalika tokoa ny lohalika rehetra. Naneo an'izany tamina fomba fohy, tamina fomba kely tamin'ny fotoan'io Jesosy Kristy, fa ndray androany ny lohalika rehetra de andeha andohalika eo anatrehan'ilay mpanjaka sy ilay mitondra n'ilay anarana hoe ego eimi. Ka iverina isika ao amin'ny Matthieu toko 7:20. Iverina isika ao amin'ny Matthieu toko 7:20 zay nisy antsika teo. De ho jerentsika indray ny teny zay tenen'i Jesosy. Indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao. Rehefa fataperan'izao tontolo zao azafady. Rehefa mampiasa an'io teny io Jesosy Kristy hoe indro dia te hisitona ny saintsika izy satria misy zavatra manan-danja andeha ho teneniny. Isaky ny mampiasa an'io teny io izy hoe indro de misy zavatra goavana lazainy matetika aorinan'izay. Ka miteny anympianana izy mifatoa tsara, mila mifantoka tsara ianareo. Zavatra goavana ny andeha ho ambarako ankehitriny. Ary inona ary ny andeha ho ambara? Mbola ho jerentsika izay fa alohan'ny ijerivantsika izany de mila tsarontsika moa fa hoe nisy anarana hafa zay nomen'Andriamanitra, nasen'Andriamanitra nomena an Jesosy Kristy tamin'izy teraka. Misy amintsika matsiaro ve? Ahoana ny teny tany amin'ny Matthieu, tazomy tananareo amin'ny Matthieu toko 7:20 ihany fa andao vetivetika fotsiny. Ao Matthieu toko 1 dia ny andininy 2:20 sy 3:20. Ary izany rehetra izany de tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe indro ny Virjiny itoejaza ka iteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuel. Izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra, miaraka amintsika Andriamanitra. Nanomboka tamina tongavan'i Jesosy Kristy de tsy misy tsony ny tsy fanatrehan'Andriamanitra ny olony. Tsy misy tsony ny voninahitran'Andriamanitra zay nandao ny tempoly ka tsy teo tsony Andriamanitra noho ny tsy fankatoavan'ny zanak'Israely. Tsy misy tsony ireo taona maro ny fahanginana eo lelanelany testamenta vaovao sy testamenta taloha noho ny zay tsy fankatoavan'ny zanak'Israely zay ihany koa, satria efa eo amintsika Andriamanitra. Tsy misy tsony ny fisarahana satria efa eo amintsika Andriamanitra. Ary zany teny izany de tenen'i Jesosy Kristy mba ampaherin'ny mpianana raha miverina atao amin'ny Matthieu toko 8:20 isika, satria fatany fa tamin'ny teny tamin'izy ireo izy fa andeha ho faty de navesatra ny fon'izy ireo. Ary tao aoriana nitsangana tamin'ny maty de inona ny hitantsika teo? Indraindray izy hita, indraindray izy tsy hita, indraindray izy miseho, indraindray izy tsy eo anatrehan'ny mpianana. Ary eto Jesosy dia te hanome toky an'zareo amina zavatra anankiray ka teneniny hoe indro. Mifantoa tsara ozy, tandremy tsara ozy. Zavatra goavana ny andeko ambarako aminareo. De inona ny ambarany? Inona ny ambarany teto? Indro. Ahoana ozy? Momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao aho. Momba anareo. Io teny io zay nadika hoe izaho momba anareo dia ohatran'izao le izy amin'ny teny fototra. Ho teneniko amin'ny teny fototra le izy de ho azonareo le tiako atongavana. Ego methumon eimi. Henonareo ve le izy teo? Nifantoka ve? Nitandrina tsara ve an'le zavatra manan-danja zay tenen'ny Tompo fe isika? Izaho momba anareo no izy. Izaho momba anareo no izy. Inona nataon'i Jesosy Kristy? Napetra ny mpianany,
napetrany isika zay mpanaradia azy eo anivo ny anarany, eo anivo ny maizy azy azy, tahaka ny hoe raisary hoe ilay Andriamanitra dia mamelatra ny tanany dia mampiditra anao eo ampovoan'izany ary ary fihinany mafy ianao, ataony manodidina anao ny fitiavany, ary zany fitiavany zany dia manodidina anao mandrakizay. Zany tokoa no fomba anankiray zay tokony ahazontsika an'izany famonjena izany, zany tena famonjena izany zay atolotra ilay Andriamanitra telo zay iray, raisy ohatrany zavatra telo zoro, tsy haiko ahoana nanaovana anazy ohatran'izao zany, ohatrany hoe zavatra telo zoro zany, raha eto de hoe eto Andriamanitra iray, de Andriamanitra zanaka, de Andriamanitra fanamasina, de inona nataon'Andriamanitra? Nandefa ny zanany mba ho faty eo amin'ny hazo fijaliana mba ho voavonjy isika, ary nandefa ny fanamasina mba hahatonga antsika ho resy lahatra ny amin'ny fahafatesana, ny amin'ny fahotantsika sy hahatonga antsika ino an' Jesosy Kristy. Ka ireo nalefa ny anankiroa ireo mba hahatonga antsika ho lasa tafiditra ao anatin'le telo zoro ihany koa, hahatonga antsika ho ao amin'ny Kristy, ho ao amin'Andriamanitra, hiaraka amin'ilay Andriamanitra telo zay iray, hiaraka amin'ilay mpanjaka mandrakizay. Azonareo ve fa tena goavana zany fanambaran'ny Kristy izany, goavana zany zavatra nataon'i Jesosy Kristy ho antsika izany, ary zany de lesona goavana zay hitantsika eraky ny epistily, eraky ny baiboly, Romana 8:2, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Korintiana 2:5-7, ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Andao isika vetivetika eo amin'ny Kolosianina 1:5-20, Kolosianina 1:5 raha hitako Kolosianina 1:5-20 ka hatramin'ny 7:20 dia ahoana ozy? Izay no nanaovana ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ho anareo, hatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olona masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarana ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina ity amin'ny jentilisa. Inona le zava-miafina? Dia Kristy ao anatinareo, izay fanantenana ny voninahitra. Wow! Zay le zava-miafina, zay le fanantenana, izay le maizy azy antsika mpanaradian'i Jesosy Kristy dia efa tafiombona, efa lasa iray ao amin'ny Kristy mandrakizay. Vakio indray ane milamina rehefa aveo malalaka ianao ny Efesianina 1:1-4-10 dia jereo impiry miverina le hoe ao amin'ny Kristy Jesosy, ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa misy teny anankiray farany zay tiako vakintsika satria tena goavana loatra, dia tamin'ny Andriamanitra nivavaka tamin'ny Andriamanitra zanaka nivavaka tamin'ny Andriamanitra ray. Dia andaony isika ao amin'ny Jauna 2:20, azafa 7:20, Jauna 2:7 dia ny 9:20, Jauna 2:7 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ahoana ozy? Jesosy mivavaka eo ary mivavaka ho antsika raha efa mpanaradian'i Jesosy Kristy ianao. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino akoho no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono zao tontolo zao fa ianao no naniraka, ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao aho, mba ho iray izy tahaka ny maha-iray antsika, izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo zao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny itiavanao aho. Goavana loatra zany zavatra tenen'i Jesosy Kristy zany. Efa nanome toky ny mpianany izy tao amin'ny Matthieu 5:20, sy ho an'ireo mpianany rehetra ty afara, fa ego me humon emi, izaho momba anareo no izy, izaho miray aminareo
mandrakizay mandrapitaperan'izao tontolo zao ary mbola ho arinan'izany ianareo miray amiko mandrakizay. Zany ny famarinana lalina indrindra ary matsiro indrindra raha afaka miteny mampiasa an'izany teny izany aho ho antsika izay mino an' Jesosy Kristy. Efa lasa tafiombona, efa lasa iray amin'ny Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanamasina isika. Ary zany dia tsy ho takatry ny saintsika hoe ahoana ny ahafahan'Andriamanitra ho tiantsika tahaka ny tiavany any zanany. Ohatrany ahoana anie zany fitiavan'Andriamanitra telo izay iray izany, ary zany Andriamanitra izany dia nisafidy ny tia zay tsy mendrika an'izany fa mendrika ny fahafatesana mandrakizay. Manandanja loatra zany teny Jesosy Kristy izany. Fa zao ny zavatra izay tokony takatry noho izany dia naiza alehako zany dia eo ilay Andriamanitra telo izay iray. Na inona ny aloky ny vavako zany dia solo tenan'ilay Andriamanitra telo izay iray ahako amin'izay zavatra teneniko. Na inona ny ataoko zany dia solo tena ilay Andriamanitra telo izay iray ahako ny amin'izay. Na inona ny eritreretin'ny saiko dia eo ilay Andriamanitra telo izay iray. Sady tokony hitarika antsika amin'ny fiankohofana izany, tokony hampahery antsika, hampazoto antsika izany, fa tokony ihany koa hanosika antsika hitombo amin'ny fahamasinana, hatonga antsika tokoa hitandrina an'izay rehetra izay nibaikoan'ilay mpanjaka ho ataontsika. Sao isika manko ny maika azafady anatin'ilay eraka ny lehibe ny andeha iantso ny olo-kafa, andeha hitandrina an'izay rehetra izay nampianarin'i Jesosy Kristy, nefa isika aza tsy mitandrina an'izay rehetra nampianarin'i Jesosy Kristy. Tandremy reto sao dia mpiatsara velatsia isika. Tandremy reto sao isika mandeha miteny amin'ny hafa hoe arao Jesosy Kristy, ankatoavy Jesosy Kristy, nefa tsy izy akory ny tompo-pahefana eo amin'ny fiainantsika. Tandremo isika sao dia zavatra hafa ny tenenitsika ary zavatra hafa ny ataontsika. Engane izay fandiniana izay nataontsika izay nandritra ny herinandro ity, nitsangana ny Jesosy Kristy amboninahitra ary nikarany tany an-danitra ary nipetrahany ankehitriny amin'ny tanakavanany ray, ary ny fanomezan-toko izay nomeny fa mbola hiverina izy, ary ny fanomezan-toko izay nomeny eto fa mpandrapiverina dia eo momba antsika mandrakariva, miray amintsika mandrakariva, miaraka amintsika mandrakariva Jesosy Kristy. Engane nampahery anao izany ary hanosika anao hanambara n'ilay mpanjaka sy haneo ho ambasadora n'io mpanjaka io eto amin'izao tontolo izao mandrapiverina. Amen. Aokontsika hivavaka. Andriamanitra rainay ao dia mbola misaotra anao zay. Tena misaotra anao zay ny amin'izany fanomezan-toko goavana izay nomenao anay izany. Fa fantatray fa momba anay ilay mpanjaka. Fantatray fa miaraka aminay mandrakizay ilay mpanjaka. Fantatray fa tsy miala aminay ilay mpanjaka. Ka raha ao anatin'izao karazana fotoan-tsarotra izay andalovana amin'ity vanim-potoana misy an'ity coronavirus sy ny zavatra maro samihafa izay mitranga dia manana antoka anankiray izay. Eto miaraka aminay eo anivon'izany ny mpanjaka. Ary tsy misy zavatra izay tsy eo ambanin'ny fahefany, ka na dia izao zavatra mitranga izao dia fantatray fa eo ambanin'ny fahefan'ny mpanjaka. Ka ampio izay Andriamanitra andeha ampakatoavana an'izany mpanjaka izany. Ampio izay Andriamanitra andeha ka hanambara an'izany mpanjaka izany sy izany fanjakan'Andriamanitra izay ho avy izany. Ampio izay Andriamanitra ho ambasadora marina, aneo ka hitafy an'i Kristy, ka ho hitan'ny olona tokoa fa tena hainao tokoa ny tompo-pahefana rehetra, ary izany dia manomboka amin'ny fiainanay manokana. Hainao anay Andriamanitra izay hampandohalika ny lohalika rehetra, hampandohalika anay ankehitriny noho ny fiankofanay ao anatrehanao, noho ny fiderahanay anao sy noho ny fitiavanay anao mpanjaka malalo. Voninahitra ao ririana no anaovako izany vavaka izany tsy hanametrahako ny olona rehetra izay mijery sy hijery an'izao fandraisan-tsara izao. Amen. Misaotra antsika rehetra dia mitombo tokoa azy ireriary ny voninahitra ary dia mirary weekend sambatra antsika rehetra eo ambany fitahiny. Veloma.